eto anivon'ny Jirama dia mamokatra eo amin'ny 425 mégawatt eo. Ary ny tena disponible zany amin'izao fotoana izao dia any amin'ny 260 mégawatt. Inona moa ny antony izay dia satria araka ny voalaza teo mety isika zany amin'izao fotoana izao amin'ny izay antsoina hoe anatin'ny maintany dia midina dia midina ireo midina ny puissance ny herinaratra izay avoakan'ireo toho-drano lehibe izay ananantsika taky ny andikalika dia ny